vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefendefeny tsy mba asa miarabantsika atao fianaratsosiny manodidina indray mbola hiaraka eto tsika amin'ny sabotsy ho avy zao 17 décembre ity tena hoe araky ny fanampanantenako tena tsy amelantsika hatramin'ny farany raha lasanambavy raha tsy menjera mandanjery koa nisy fotoana Andriamanitra niteny tamin'ny Josoa rehefa androdana ny mandany Jeriko tamin'izany fotoana izany Jeriko dia nisy manda ngezabe ary araky ny fandanian'ny manampahaizana sasany dia izany Jeriko zany dia manda be anankiray tamboho be anankiray azo ifanenana tomobile anankiroa zany hoe manda ngezabe mihitsy zany hoe tomobile anankiroa afaka mifanena eo amboniny ny mpandinika baiboly sasany indray dia miteny hoe 40 mètres ny atevony zany mandany Jeriko zany ary na tanky manahoana tanky na tomobile mifony vy manahoana ny andravan zany tsy rava ry avana tena lazaiko anareo hoe tsy potika io tanky io manda io fa izao no nasain'Andriamanitra le izy tontolo ara-panahy izao ny baiko ny men'Andriamanitra ny Josoa ndana miodidina impitonareo ao anatin'ny andro anaky enina nareo dia miodina indray mandeha isan'andro miodina ny mandany Jeriko indray mandeha isan'andro ary amin'ny andro fafito kosa dia ndana miodina impito zany hoe intelo amby folo miodina inona moa ny dikan'izany fampianarana zany ny dikan'izany dia tena hoe fa maninona raha niodina indray mandeha fotsiny maninona raha niodina indroa fotsiny dia mba miodina mienjera fa maninona miodina intelo amby folo ary amin'ny andro fafito dia miodina impito tsotra le antony zay mihitsy le principe an'Andriamanitra zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra maninona ny hoe nandritra n'izay hatramin'ny volana novambra zay tsika eo amin'ny efa telo amby folo ny any ko telo amby folo herinandro zay any hoany no efa nanaovantsika nyty ilay iny izy ty ilay vavaka tena fanapahana ny oziny sy ny rehetrarehetra nanomboka teo mitapatapaka nova iny izy ty de octobre teo izy iny de nitoy novembre décembre inona moa le zavatra tytsika kendrena tena hoe tsy amelana hatramin'ny farany rehefa zay mibaiko n'Andriamanitra mirodana io dia tsy maintsy mirodana fa sangy mila manana faharetana ny zavatra mahafinaritra atao anatin'izay herinandro maromaro vitsivitsy zay dia zao maro ny fiainan'ny olona ny ova maro ny joro vavolombelona nandray zavatra ary dia nahavariana ary havana fa na ny olona mpijery n'ity fandaharana ty ary eto amin'ny télé eto amin'ny radio sy télé dia mandray zavatra voandroany mihitsy any niona tamina mpivady anankiray zay telo mianaka kely izy rehefa mijery ny poziny poziny loatra ny overiko mahantra kely hoe misahirana angatabavaka angatabory tonga eto pasteur ozy izy fa nandray fahasoavana amin'ny émission anao zay telo mianaka nandray fahasoavana tamin'ny fandarana nataonao mipoziny zareo ohatrany hoe mahantra ohatrany hoe mampalahelo kely fa zay ozy izy manaraka fandarana amin'ny radio manaraka fandarana amin'ny télé dia enina ozy izy fa mitondra fitahina ho anay le fandarana mitondra fitahina ho anay dia nalehanay ty pasteur izy mba hanatitra fiarah-miasa ao amin'ny asan'ny tompo hanatitra fiarah-miasa tena miovy fiainan'ny olona io amin'ny fomba mahagaga ary be da be ny fiainan'ny olona miova misy mpivady voandro amin'ny maraina ihany koa
reto vady reto ndray mpanakarena be satria nisy fotoana moa tondra tomobile ankeo maraina io dia nandeha amina lalana anankiray kanjo le tomobile nisy ampanina tampoka nisy olana tampoka le tomobile nietiko gaga naka sisin-dalana zany a satria le tomobile simba io koa nisy tomobile nijanona eo anoloko dia niemitra dia nivoaka dia niteny fa nga simba ny tomobile ny pasteur tena misy olana tampoka ty tomobile teny efa za maika amonjy fotoana maika amonjy lera dia izy mivady reo no nitondra anahy tamin'ny tomobile dia izao ny fijoroana vavolombelona zay pasteur ozy izy a tao anatin'izay volana vitsivitsy zay nahazo crafter tomobile crafter anankiroa ngeza be maimaipoana ny fahasoavana ny raisinay pasteur tao anatin'izao volana vitsivitsy herinandro tena hoe tsy takatry ny saina mitobaka ny fitahina nomen'Andriamanitra mitobaka nahazo crafter dia mijoro vavolombelona izy ny tomobile nety ny tomobile plaisir kely zay nitondra anay dia fagagana isan'andro pasteur ny fiainanay ozy izy dia miteny ozy izy le olona le garage hipetrahndreo tomobile manino reo tomobile nireo tsy ampiasainy dia zay ndreo izy miteny hoe tsy zay no mitady zay tsy mitady olona tsy zay mitady olona zay tsy mila vola amin'ny olona fa ny olona ny mila an'ireo dia manatona anay izy moa zany zay moa mbo tenin'izy mivady sa tsy miteny hoe mety ny teny na tsy mety fa mba zay ny resaka ry zareo zany manam-pinoana izy hoe tsy andadilady aman'olona zay manana tomobile reo olona sao dia ampiasainareo fa rehefa mila tomobile ny olo izy manatona anay dia ny vola ny manatona anay fa tsy zay no mitady vola zay mihitsy ny tenin'izy mivady ny expression nampiasainy halleloia misy zavatra be da be ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona misy zavatra be da be ary miova fa sangy mila manana tsara an'izay faharetana izay manana tsara izay faharetana izay ary zany no mahatonga atsika tsy akijanona mandritry nyty volana décembre ty moa dia misy an'izay le hoe manozina ny herin'ny fahantrana manozina ny herin'ny trosa fa miasa Andriamanitra miasa ary tsy reraka zay ny miteny an'izany tsy reraka fa tsy fantary fotsiny hoe ianao vereraka fa mahafinaritra ny manompo ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra androsika anabavy ina zavatra nataon'ny tompo ty fiainana izy aloha ny anaranao anaraka fololona ny anarako fiadanana ao amin'ny fiangonana dia fiadanana ao amin'ny pasteur fijoroana vavolombelona ataoko hoe anankiroa zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany a dia raha nanentana teto pasteur tamin'ny toriteny tamin'ny alahady hoe ny fijoroana vavolombelona ozy izy dia mampaheriny hafa moa mampitombo ny ara-pananao dia niraisiko izay zavatra izay dia noetika mbavaka dia ozy a dia sady mivoady tamin'i Jesosy hoe zaho ara voanehoana amin'ny voninahitra ao foana Jesosy dia hijoro vavolombelona dia tamin'ny kofeny voalohany iny dia za tsy tativa tany ambanja dia ireo zanak'ireo zany a ny olona lasa nitsoka nandositra daholo tamin'ny nitsoka nodiny sasany nitsenany olona ny rindrina daholo fa ny zanako a nisokatra foana ny tsenany ary ny zanako a nahazo ny sasany nahazo asa ny sasany nahazo fidiram-bola dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa sady nahazo fidiram-bola ilay zanako zany a nahazo asa no voatady tsy ho tratran'ilay arety mandringana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha ino izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny 5:20 ia iza ny anaranao ranabavy inany zavatra nataon'i Jesosy raha hely ny anarako miaraba ny pasteur rehetra dia miaraba ny fiangonana fahafolo-karena sy fitahina ary fanaovana fiara-miasa zany no vavolombelona misy fotoana zany za ny tena tsy anasa dia amin'izay tsy anasa zay zany a dia nafinaritra efa nalalan'i Jesosy ary efa nalala ny atao hoe fahafolo-karena dia ny eo-pelantanana nefa kely dia kely dia niezahana zany le fahafolo-karena fa ndraindray manao dia ndraindray tsy manao dia manao ohatr'izao le fiainana
dia nandeha foana mivavaka ny vavaka ataoko a dia ao aloha ny fangatahana fitahiana ara-panahy mamaky baiboly a dia mahazo hery dia mahazo anatra dia mahazo taridalana dia manaraka an'izay le vavaka momba ny ankohonana sy momba ny mpiara-miasa momba ny olona rehetrarehetra dia ny faran'izay vao mangataka zany ny ara-bola dia tao anatin'izay a dia nisy ny fitahiana voalohany satria nameny Jesosy an'le asa zany a izay mifanaraka amin'ny mari-pahaizana le izy nefa mbola grady ambany le kelikely le vola raisina zany dia ozy aho hoe Jesosy a zao a ianao fa niteny hoe fafolo-karena nokafanao ny lanitra nodatsahanao fitahiana dia taioa anao an'le fafolo-karena tsy akijanona dia mafimafy ihany nanaovana azy a dia ny fehezina ny fo fehezina ny tanana fehezina ny saina narahana mivavaka dia nisy le fahazarana nanao an'le fafolony a teo am-pelatanana nefa mbola kelikely dia avy eo a dia nisy indray ny fitahiana faharoa satria tao anatin'le asa izay nataoko a dia nisy asa faharoa nameny Jesosy ana io asa faharoa ao anatin'le toerana hiasako any fa tena asa nidiram-bola tsara mihitsy zany dia nefa lasa dobla zany ny vola azonao dobla koa fafolo-karena menao a dia le tananao a tady tsy anome fa nalefa foana mivavaka dia nangatahany Jesosy any dia lasa zatra zany a nanao an'le fafolony vokatra izay a dia nameny Jesosy fitahiana ara-bola dia le fitahiana nazahoana trano a nahazo trano 2 étages a akoatra ny trano efa nipetrahanay dia raina Jesosy fa nampanipaina zany le izy satria izay fa manana ny tranonay a dia mahafinaritra be Jesosy satria mpanofa ara-dalàna daholo ny tao dia manome an'le ofa-trano fa lasa mavesatra indray zany le fafolo-karena alohanao a dia mandeha foana io saina io tady tsy anome fa fehezina le izy a fehezina le izy a dia natao koa moa zany fiara-miasa atao paingonana dia rehefa mba afaka manomeny izay azo amena koa zany dia atao a fafolo-karena tsy nesorina tsony fa raha vao misy zany vola azo na amin'ny asa na amin'ny zavatra isan-karazany na amin'ny ofa-trano a dia tsy nety tsony ny saina sy ny fo sy ny ara-panahy raha tsy afaka le anjaran'i Jesosy ampafolony a zay vao kitihana le vola dia nisy foana ny fitahiana dia aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny andiny 9. ho an' Jesosy rery ihany ny voninahitra famaraparana asika ao anatin'ny fijoroana olombelona mandroso anao rahalahy anatin'ny famaraparana izany anaranao rahalahy dia inany zavatra nataon'i Jesosy teo fiainanao anaraka voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona dia fiadanana ao amin'ny fiangonana sy ny pastera za taloha dia voafatotry ny fisotro-toaka fifohana sigara famonoam-bady ary le anankiray sigara be sigara be iny tsy dia nakany iny fa io famonoam-bady sy fisotro-toaka ihany mitifitra totondry za tsy mitifitra totondry le manamanga nataretsy dia tsy dia mety amina fa any amin'le tsy hitan'ny olona reny ihany miala tsy indrindra amin'le hoe tsy hitan'ny olona fa tsy le ankiray dia ahoana ny zavatra tsapanao hoe ina zavatra tsapanao nahafan'ny tompo tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia nisy fotoana any saiky nataony devoly lasa dala mihitsy tao anatin'le fisotro-toaka satria za mivarotra ny asako varotra mandehandeha dia mivarotra tamin'io analakely io a dia ohatrany jery ny akatra ohatrany zavatra ohatrany jereko ny akatra izay tonga dia ohatrany nangiritsina be daholo ny avany any tongotro ny akatra dia nijanona veto le nangiritsina dia le olona mifanena amina tonga dia mivadika atahorako le olona ohatrany hoe olona hamono anahy lasa matahotahotra olona zany ianao tonga dia matahotra olona dia le olona mifanena amina lasany iny ohatrany hoe olona efa maty le olona lasany zany ohatrany hoe resika dia za zany teny hoe
ohatra misy fanaminteny atao anatiko hoe ndana ozy izy misotro toaka dia lasa misotro toaka dia ohatrany tsy tonga saina mihitsy ny azy zany fa le olona atahorako foana dia mampitady bara foana le fanahy atao anatiko ndana ozy izy misotro toaka dia lasa misotro toaka le izy moa afoiziko ihany fa ny fotoana angamba. Ahoana ny fomba nahatongavanao teto? Dia ny fomba nahatongavako teto ny hariva ny andro aloha dia ozy teny an-dalana ataovy afaka amin'ity taoko ty Jesosy fa tena mahatsiaro mijaly mihitsy ataovy afaka amin'ny fifohana asikary dia tonga tao an-trano ahako dia toritenin'ny pastera ny ianko tao tamin'ny 2017 ianko tao amin'ny télé dia le ohatran'le fiainana zay le fiainana naleako tany an-dalana tany iny nresahan'ny pastera tao dia tonga dia ohatran'ny hoe le zavatra ohatran'ny hoe zay nataoko tany an-dalana ohatran'ny hoe zany ohatran'ny hoe raha olona fatako zany pastera dia ohatran'ny hoe tena nanaraka ohatran'ny hoe narahan'ny pastera zany dia ohatran'ny hoe nanara-maso anahy mihitsy pastera dia ozy izy hoe ianao ozy izy raha tio afaka ianao ozy izy dia apetsao amin'ity akoraty iny tany anao fa afaka ianao dia napetsako tamin'ny télé ny tanako dia ozy izy ny zanako dia mimezany akonako moa tao an-trano fa ny akonako koa tamin'izay mbola tsy mivavaka tato izy fa napetraka amin'ny écran ny tananao. Dia avy napetrako tamin'ny écran ny tanako dia misy zavatra mampibosesika be ohatrany vita le vavako pastera dia ohatrany misy zavatra mampibosesika be an'ity misy zavatra te hiala ny anatinao any tamin'io ampamorosy anahy hitomany dia nefa za tsy te hitomany dia tonga dia ohatrany mitomany ho azy fotsiny zao ohatrany feonfeony be ato dia nefa avy eo an'izay dia ozy ako ndeha hivavaka aho raha maraina dia ozy izy ny akonako ndana dia za mitomany io mbola ihany akonako ihany hoe io ndray dada sy ny ranomasy tokany nefa zatsy ranomasy tokany mbola nitreretiny akonanao io ndray dada sy ny ranomasy tokany ozy izy le zanako vavy matokely dia ozy izy ako hoe zaho tsy manao ranomasy toka zany fa ndeha hivavaka raha maraina dia ho hita eo zany ozy izy le vadika dia nefa avy eo zany tonga tany amin'le vadiny zokinay tonga tany amin'le vadiny zokinay ako dia tonga tao an-tranony dia ozy zaho hiaraka anareo hivavaka dia marina izy ary taitra be marina ve zany ozy dia eno fa andeha hivavaka dia nalai ny patalohan'le vadiny nomeny anahy dia ny akanjon'le vadiny nomeny anahy dia lasa nakaty am-piangonana dia nefa tonga taty am-piangonana dia tao ambony rihana tao tamin'izay dia vao niditra an'ity fiangonana ty dia mbola tsy nandeha koa ny toriteny fa vao fitarihana fotoam-bavaka dia ohatrany salebolebo be ty zavatra te hiala tany anatinao tany ohatrany misy zavatra te hiala misalebolebo be zany dia avy eo moa tsy mivoaka dia nefa mivoaka nakany amin'ny WC dia nandoto ao amin'ny WC dia ohatrany nataon'le zavatra tsy tadidiko indray lalana niakatra nakao le tohatra tao ambony dia lasa dia hitsofoka mbola tsisy an'ity trano vao ty fa atao ambany rihana dia nitsofoka ambany rihana dia ohatra misy miteny andao andeha ozy izy fa tokony ny alafosany laha ohatrina ozy izy eo indray ela ny vavaka eo andao andeha misy fanahy mitonanao hoe andao dia lasa ako dia nandeha mivarotra tany dia gaga be le vadiny zoky hoe maninona ozy izy ianao ny tonga dia lasa mitsoaka dia zaho aho nandeha mivarotra dia nisy amin'ny talata ozy izy talata ozy izy tongava eo anosy fa izy mivarotra teo anosy tongava ozy izy eo anosy dia amin'ny talata tsika miaraka makeo inona ny zavatra tsapanao amin'izay rehefa tena nanompo an'Andriamanitra teto anao dia ny zavatra tsapako zany nefa tena nanompo an'Andriamanitra dia tao anatin'izay an'izay zany ako mba hoe miala amin'le miezaka zany miala n'le toka tao aloha fa tsy afaka miezaka miala amin'ny herin'ny tenanao fa tsy afaka fa nefa tena nanolo tena ho an'Andriamanitra zany sy nanapa-kevitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena afaka tanteraka tsy misotrotsony tena afaka
dia ny asaboty ny sabatany iny nerina ny sabata dia nakatao am-piangonana dia ariva ny andro dia le zanaky ny ravavim-badiko no mifoka sigara dia milahatra mijoro ao zay sy zava ty am-piangonana dia izy mandrehatra sigara dia izy eo akaiky mivaravarana mihitsy no mifoka sigara dia tiozy izy ny sigaranao dia ozy aho hoe zaho tsy mifoka an'iny ntsony fa efa tsy mifoka an'iny ntsony aho a efa napahan Jesosy aho a dia eo moa izy miteny hoe ganareo efa mpivavaka be dia izaho hoe zaho a taloha no mivavabavaka fa zao efa tena mpivavaka be mahitsy nazy angamba tsy dia ho lava resaka loatra firy fa efa betsaka zay zavatra efa voateny sy fijoroana volombely zay sabotsy ho avy izao 17 décembre zany no fotoana indray anasanatsika menaka avy eto tapin-tanàna ny fianaratsoa sy ny manodidina vahoaka amin'ny fianaratsoa rehetrarehetra hanozina ny herin'ny fahantrano hanozina ny herin'ny trosa isika possible riavana ny fanovana ny fiainatsika mbola veriko mandrakarive tsy andany fotoana eta fianaratsoa eto tsy andany gazoal eto tsy andany lera mpiasa radio sy télé eto nefa tsisy nininina miova tsy andany lera tsisy olona andanindany vola izany ry havana fa matotsika manao anytony fandarana itony dia misy tanjonao misy tanjona ary ny tanjona voalohany dia ny amonjena ny fanahinao aloha ny amonjena Andriamanitra ny fanahinao sy ny akonanao vonjena ary faharoa atonga anao andray zavatra sy anana ny zavatra rehetrarehetra zany ingily izy ozy izy ny olona moa miteny manao hoe pastera le fivavahanareo le mangoroka reny le fivavahanareo le tena anina nareo manana tanjona fa nareo ve andandany vola ty eny tompoko manana tanjona ny atonga na hotahina amin'ny zavatra rehetra ary anakarena amin'ny zavatra rehetra ary anambola fa ny zavatra misy fotsiny amin'izao fahantrano zao inona moa ny arena aorina i aminao ry havana ianao ary ty bokany trosa ianao ary olona tsy mananasa ka inona no alainay aminao aka ve zay aka te fianaratsoa dia 200 no alainay aka ty fianaratsoa ve zay 500 fa mivavaka ho anao zay mivavaka ho anao zay ho afaka amin'ny fahantrana dia ho raisinao ny million ho raisinao milliard ho raisinao ny vola anananao zavatra rehetrarehetra dia amin'izay ianao manomeko inona moa ny olana amin'izany kosa raha mba ny fivavahana ve ny hitahin'Andriamanitra anao ka na mba nahazo ianao na ndray ianao nahazo amina million 500 million ohatrany tamin'ny herinandro tao zao nisy anabavy mba nitahin'Andriamanitra izy nahazo vola tany amin'ny 550 million izy dia marina anie le tenin'ny olona le hoe nareo makafa folo karenany olona fa inona moa ny olana amin'izany izy nahazo 550 million mba nanolotra ho an'i Jesosy izy 55 million kely angezany 55 million zany ka inona ny mety aminao hitoetra ao anaty fahantrana sy ao anatin'ny trosa mandra-pahafatanao sa andray fitahiana ohatry zany dia mba hanome ho an'Andriamanitra rehefa avy eo inona ny mety aminao sady efa zay mihitsy safidina hoe aleoko tsy mivavaka toy zay a dia bokany trosa sy antra velleto toy zay anome zany manko ny an'ny olona ny tena problema amefa folo karena fa Andriamanitra koa ny tsy manery anao an'izany tsy manery Andriamanitra tsy maintsy manao an'izany ane ianao hoe safidy zany fa ohatrany tamin'ny mpiherinandro teny zany ny anabavy zany tany Antananarivo tany nandray 550 million izy dia faly izy dia natsony pastera tsy androko izy izy eonana aminao mba dia ozy zany mantsy azy mantsy an'io anabavy io tamin'ny herinandro teo tamin'ny latsinainy aleo amin'ny talata maraina raha ohatra na raha tsy afaka ianao fa pastera efa tsy androko ary zay elany ty volo ty tapelatanako tena te hiazakazaka mihitsy dia atero aroa za moa amin'izany ny fotoanako tsy ampy ny andraisan'olona ohatra zany dia za efa saika andeha hody dia izy miinsiste ny andrasako teo tonga izy nanatitra ny vola 55 million ka zany le izy ka zany rehefa tianao ho fantatra dia zany le izy ny atonga na hotahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ny antony pisina eto ary zay mampanantenanao fa Andriamanitra mitara lasena bavy mamaolana zavatra tsy voavahanao nahoana ianao ny hitondra ny fahorianao epita amin'ny 2023 nahoana ny mbola hitondra ny fijalianao amin'ny 2023 nahoana ny hitondra ny fahantrana sy ny trosa amin'ny 2023 za koa aloha dia ampahafantariko tsara za tsy dia mijanona za zany tsy hoe hijanona foana eto afianaratsoa fa mba miprofita kely fotsiny manararoatra eto hoe ao anatin'ny herinandro vitsivitsy hijanonako eto dia mivavaka ao anao fa mandalo any eto tompoko misy fotoana indray anao mission any amin'ny faritsy Tamatavy fa mba eto aloha nanirahany tompo fa tsy hoe hijanona eto mandavataona
fa za manasanao tongava andray zavatra avy amin'ny tompontsika dia ho hitanao ny fahasoavana ao ataon'andriamanitra. Sabotsy ho avy izao 17 décembre amin'ny 6 ora maraina tsy diso za zany manentana antsika foana hoe rehefa ho avy dia aza tary rehefa tsy ho avy tsy maninony aza makany rehefa tsy resy lahatra aza makany rehefa tsy ao am-ponao aza makany fa tsy olana fa rehefa ho avy ihany ianao dia miteny aho hoe tongava mialoha mba hitahin'andriamanitra anao dia ataovy hitan'andriamanitra ny hitahitam-ponao dia tongava mialoha mba ndray fa soavatra ny fitahina amin'ny 7 ny fotoana manomboka amin'ny 8 sasany dia efa mila tonga ianao mba sady mahazo plasy tsara ihany koa ho tahin'andriamanitra tsika mametraka mandram-piona ny toerana moa dia eto Atarandolo ambadiky ny station na essence station na lasantsy Shell io dia ambadiky ny station Shell io trano fivavahana vahaony oloko ao ambadiky izay ny ao ambadiky eo ny trano fivavahana vahaony oloko dia ho tahiny tompo ianao dinoko fa andray fahasoavana ao ambadiky izay rehetrarehetra zay mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatika ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety sy mba asa